atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Lovanjabe tantara nosoratan'ny Airbazezo. Mpilalao tantara Wizra Belso Soa Faniry Falmanana Snevy ary Fedrobel. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Pak Sarano Arvondy. Lovanjabe Fizarana faharoa tantara no totosainy maningotra. Mahazavy zao fa miverina taty mihitsy zany rahatery. Tena izy mihitsy mantsy le hitako nivoaka tao trano tamin'izasy le rangahy mbola niresaka iny. Fa nagaga dia izy mihitsy ve nanolo tena niverina taty indray. Izy nefa efa nilaza tamiko fa tsy mazoto ny asa ty tsony so dia voaroroy amin'ny zavatra tsy ataony io. Dia sanatria ve ka nampiresaka fotsiny zany rahatera tamin'ireny fotoana nionana ireny. Misy zavatra tsy mazava mihitsy ao ka. Na izany aza dia aloha miverina any tanàna plaza azy mianaka fa mbola velona ina somatsara any rahatera. Avy eo ito indray izay toyny. Tsy maintsy ataoko izay fomba rehetra mba ahafahako mahalala ny marina. Dia ohatran'izay ary ny vaovao tany izy mianaka. Mino aho fa fahaly anareo tokoa no mandeha an'izany vaovao momba rahatera izany. Dia tena nafaly tokoa rery Monsieur Mendrika. Ny zavatra nataonao koa aza tena nafaly anay. Tena tsy niady rery tokoa izay manana anao. Ka dia isorana be dia be re sahoana kiry any? Ie, marina mihitsy izany teneniny izany ry Monsieur Mendrika. Andriamanitra ny amaly izao nataonao anay izao. Endre. Fa hono ary Monsieur Mendrika. Dia mbola hiverinany tokoa ve izany ianao sa ahoana nataonao? Tsy maintsy hiverinany tokoa ary mademoiselle Anitra. Asa efa natomboka izy ity ka tsy azoko hiverinana intsony. Raha tsy manao azy ange dia tsy ho hitantsika mihitsy izay tena marina. Izany mantsy ry Monsieur Mendrika fa rehefa nandinika dia tapaka koa ny hevitra fa hiaraka aminao hiverinany aho. Ny hevitra hitako dia aleo za mihitsy nirosaka anao an'ilay mpiasa trano mba hahalalako izay tena marina. Ohatra ny hitako mety tokoa reto izany hevitra indry izany ka ho vitandry kosa ary ve ny hanao fihetsika mpiasa trano e? Sy vita foana io roneny rehefa atao tsy maintsy manova fitafy sy fihetsika ohatra ny natao Monsieur Mendrika fotsiny dia lasa izao. Nareo mianaka reto koa dia tena mampimerika. Raha ny hevitra koa aloha dia hitako hoe tena mety izay raha vitanao ry mademoiselle Anitra. Eny saingy miankina aminao ihany moa izany hoe. Nefa tovavy tsara tareo ve dia havitanao endrika mpiasa? Tsy maintsy manao sinima mihitsy ange izany ianao e. Mety tsara kosa izao fitafiana izao ry mademoiselle Anitra. Tena tsy fantatra mihitsy fa tena niova tanteraka. Ny fihetsika sy ny fomba fiteny sisa dia tena olo-kafa tanteraka ianao amin'izao. Izany ve? Eno a. Ianao koa toa variana mijery ahy fotsiny. Ianao aza tsy hitanao. Tena mety be mihitsy. Fa izany aloha io ihany e. Aiza ho aiza eto izao misy an'ilay toerana. Efa akaiky tsika ka. Ry aloha ry izao le trano alentsika. Io trano lehibe misy terasy io. Manomboka eto aleo mitandrina amin'izay sao dia misy mahatsikaritra. Naso io ambavahady mihitsy zao ilay rangahy niresaka tamiko. Manao ny ianao ramose asa zao raha tadidinao fa za le nitady asa tato aminareo tamin'ny herinandro iny. Tadidiko tsara ianao ka. Ilay nitady asana chauffeur? Eny tompoko. Ay tadidinao tsara kozako. Dia araka le resaka amin'ny fanaovantsika iny le ramose dia
tonga nitondra an'ilay olona hiasa trano tadiavinareo sa hoe sao de efa nahita aloha nareo tsy mbola nahita mihitsy ka ay tsara vita nareo ko vo ny antso mihitsy mantsy patron be teo nanontany hoe efa nahita sa mbola tsy nahita an'ilay olona hiasa zao hoe andraseo aloha fa hiantso azy vetivety eny ary Viva 98.8. Azy olona tena manana maha izy azy mihitsy any ery monsieur Mendrika izany olona tompon'ny ity tanànty izany izy aloha de zay zay fa tena midadasika be mihitsy izy izany tena manana tokoa aloha raha izao fijery azy zao fa azao aleo miteny mora mitandrina ihany fa tena misy caméra de surveillance ny tanàna mino ary fa misy daholo zao any anaty trano rehetrany fa taiza hoaiza zao ry monsieur Mendrika nahitanao any-dady izany tety ivelany tety ve sendra nivoaka n'io varavarana indrindra izy nitazako mety any an-trano any angambo zao no misy azy ary mino aza fa mety arahamaso mihitsy izy zao amin'izay fietsiny rehetra taony ho sarotra ihany aloha ny fomba eo anaminy raha tsy hoe mivoaka kely ohatran'izay hitako izay angambana izy fa inona marina ary ny zava-nitrangy raha ny fahitako azy anie izany dia ohatran'ireny prisionniere mihitsy dady ka raha ny analizy nataoko tamin'izay rehetra nyseho aloha dia tena zany mihitsy io nefa aloha okontsika tsy ino avetrany hoe izay ny tena marina efa tiatsika izao dia minoa fa tsy maintsy ho fantatsika eo amin'izay izay tena marina enganery monsieur Mendrika Mendrika, hitanao ve ny hitako? Tsy dada ve nivoaka miaraka amin'ilay ranganandray atsika? Moramora ihany aloha sao dia misy mahatsikahatra eo ny fietsika hoe tena izy mihitsy iny na izany aza oka aloha tony tsara fa sao dia animba zavatra eo mifihetseham-po tsy voatandrina reto izy fa manatona ty mihitsy zao ry zareo raha araka ny resaka amin'ny fanaovana sy patron be dia samy raisina hiasa daholo zany nareo roa zany ve tompoko zany ay dia misaotra betsaka anareo raha misefa dia tena olona mitsinitsy tokoa nareo aza matahotra fa ho mpiasa mendrika sy avitrika tokoa zay ato tsy misy isoranareo ny amin'izany fa dia matoky anareo tsara zany zay eny tompoko mino fa hiasa tsara tokoa nareo raha manaonao foana eo nareo dia zany ray no atao amin'ny patron be mahita raharaha mantsy fa hono aloha eny tompoko iza voaloha ny anaranareo fa tsy voaresaka teo marina i balita tompoko no anarako ary izy kosa ny kalasoa eny tompoko ay fa ny mahafantatra n'le balita sy kalasoa zany eny tompoko za kosa ny raka misy aminy ary zato rangazy zato no radera ty zany ny mpamila atao amin'ny tanàna ko raha araka ny tenin'ny patron be dia balita zany no hiara hiasa amin'ny radera minao fa fanaraka tsara nareo dia no kosa ary kialakely mikarakara ny tokantrano sy mikarakara ny sakafo mpiasa ary ny sakafo ny patron be dia afaka manomboka miasa amin'izay nareo manomboka izao hoe eny ary eny tompoko izay izao vo mazava mbola vela tokoa dada tsy manteraka ny eritreretana azy izy akory na zany aza hita misorotra eny amin'ny endriny tokoa ny adi-tsainy dia tsy azona tsaina tokoa mantsy sa zany any anety mitona ho mpiasa trano ty ary tena tsy fanta mihitsy na zana i monsieur Mendrika tsy maninona izany mampety zavatra koa ny tsy fahafantarany anay izay mihitsy koa no tena tadiavana mba tsy hisy ny zavatra fa mety hitranga tsy tena oro mihitsy mivoaka nahita ny dada kanefa mbola tsy misy ninninina azo atao aloha ny amin'izay aza manahino ry dada fa efa tonga izay miala tsiny raha manafina ny endrika aloha fa
Manomboka izao mantsy dia hanomboka eto ny sarimihetsika. Tena mety amiko mihitsy izany programa izany. Resaka tsara amin'ny radera izany ko. Raso ary leo aloha lamana tsara mba ahafahana manao ny asa ara-dalàna. Raha mba fantatro reto olona reto tokoa ngamba momba ahy, tsy nahampiditra tato ohatr'izao mihitsy ry zareo. Eny na radera sy ny zanany aza nge dia tsy hanampony momba velively. Aleoko aloha andeha amin'izao e. Rehefa mazava ve ny raha ty tsy ho fahataniany ihany ny marina e. Ary tsy dada sy le raka misy ve sany miresaka ato ambadika ato izany? Ie, tena izy mihitsy. Aleo aloha enona tsara izay resany ao e. Sady ohatra misokatra ilay varavaran'efitra. Reko tsara amin'izay izay lazainy. Aleo vody fafana ny lala tsara dia atongilana tsara ny sofina. Vovony araka misy e. Dia tsy azo ivoaka eto mihitsy avy e zany e. Fa inona mihitsy ny tena hevitra reo e. Dia aiza koa zao izay patron pelazainao fa ho tonga hiresaka amiko? Tsy mba fantatra reo ve raka misy fa manambady aman-janaka nge ahy e. Ary mitaitena mihitsy zao ry zareo any amin'izao tsy fahitana zao. Aiza ve dia sady tsy avelanareo ivoaka eto amin'izay koa higejainareo any koa ny findaiko. Manoatra ve ranga no reny gadra lavo reny mihitsy. Azao rahatera. Ahoana? Mialatsiny aminao aloha. Tsy izany tompon-kevitra amin'izao fa patron be. Fantatro ny adi-tsaina masonao kanefa atahoana fa izay aloha ny zava-misy. Tsy mba fantatro tokoa mantsy fa fahatsoana be vavany eny nataonao e. Aiza ve dia tsy mba nisy fampilazana akory fa tonga dia niletika tsy mipotra tsony. Dia mazava be any izany fa misy saina ratsy ao aminao e. Ka zao fotsiny teniko aminao rahatera. Mbola tezitra aminao patron be fa rehefa tony ny fony a tsy maintsy alefa mody foana ianao. Dia izany sanatro monsieur mendrika ny zava-misy reko a. Fa ny zavatra tsy fantatro aloha dia hoe ahoana ka? Hoe inona izany adsoina lehibe nataony daty izany ka natezitra an'izany patron be izany. Inona marina izany? Satria momba an'izay izany no antony hitazonany zareo any-dada ohatran'izao. Izay vao mazava amiko. Mino afa ny momba an'ireo rongony zitan-dradera atao anaty kamina ireo mihitsy izany zao no antony hitazonany zareo any radera. Mety matahotra mantsy zareo fa hivadika radera dia izao no tazoniny aty izao. Ary ina koa tia nalasa saina monsieur mendrika tamika zao reny izy ry mademoiselle lanitra. Fotoana izao ngamba ilazako anao ny zavatra nitantarainy dadanareo ahy. Mino fa izay mihitsy no antony natonga an'izao hitazomany zareo azy ity izao. Eny e, niniko tsy nolazaina taminareo mianaka ihany aloha izy satria tsy niveriko hoe ho tonga amin'izao zava-misy izao tsika. Saingy ankehitriny dia aleo hazava aminareo amin'izay ny tena tantara. Mino koa mantsy fa tsy nilaza zavatra betsaka taminareo ny tena antony ny alana izy. Ka azo ary ny tena antony ny alana taty e. Viva 98.8. Totrotro izany ry mademoiselle lanitra ny zava-marina ny tantarany dadanareo tamiko e. Natahotra ny voarory amin'ny afera androngony izy dia naleny mihitsy ny ala sao dia dirana andreko. Kinanjo moa zao raha mahitsy ny zava-misy nahazo azy. Tsy nahamelany zareo mihitsy izy. Natahorany mafy mantsy sao dia mivadika amiko. Raha izay tokoa no zava-misy marina dia tsy mampino marina mbola hiverena ny dada ty tsony. Fa mety ho voafitaka izy na koa nalaina keriny mihitsy aza. Raha nieritreritro aloha mety ho izay mihitsy.
Atre fa hoana ary mademoisellanitra ahoana tokoa zay izy ny filazan'ny dadanareo rehefa niverina tany Antananarivo izy ka sy nitantara zavatra betsaka taminay izy zany ve fa ahoana ka nilaza fotsiny izy fa tsy mety aminay on'ilay miasa lavitra no nitoe-pahasalamany dia aleo no miasa eto Antananarivo ihany sady amin'izay koa no mba tsy ho lavitra aminay fa dia manjana antsony ka raha zany inge dia nafeniny anareo tokoa zany ny zava-misy marina rehetra tsy tia ny asa saina kosa angambonareo tena marina tokoa zany ry monsieur Mendrika tapaka ny hevitra fa tsy hamela azo irery kosa ary monsieur Mendrika nahoana kosa izy mampitondra ny fahoriana ohatr'izao nefa tsy nisy ratsy nataony akory tsy manaiky an'izany ary monsieur Mendrika tsy maintsy hanavitra ny dada efa vita ve ny sakafontsika ha efa mandoatra mihitsy zao Ramse ay fa izany dia loary ary aloha ny sakafony radera fa zany anaty razy any aminy ny tompoko dia miala tsiny amin'ny lahandray radera fa baiko ny aka tsy maintsy saterahako tsy maintsy omena an'ireto fanafody tany amin'ny garamasim-pomasy reto zany ela ary aleo ararako avetrany atao anatin'ny ranony ato zay mety tsara mahery izy alaradera voavery tanteraka amin'izay zany fitadidiny lahy manomboko izao fa maninona ary ny raka misy indray no misehoana anaty trano sakafo mitady any any efitranony toa tsy mba fanao ny mantsy zany ka mampieritreritra ary sao dia mba ho vonoandro io kosa ary dady aza hitako an'izany Andriamanitra raha zany kosa dia fakahita maro antsika raka misy ory le balita endra amse zao fotsiny teniko amin'lahy tsara vitana tokoa aloha lahy tafiditra ny asa tato satria ireo tonga talohan'ny lahy aza tsy voaray ko ataovy tsara ny asa fa aza manao vinany mihitsy misaotranao tokoa re Ramse so ihany fa teo anao nanampy anaiko tena tsy tafiditra tato ange raha tsy teo ianao mahazo matoky ianao fa tena hiasa tsara mihitsy aka ka efa niteneniko an'laisany tamin'ny fandraisana an'laisany fa hiara-iasa zany lasingaradere dia zao koa samy manana ny tsy ambaratelo ny daholo ireo mpiasa rehetra ato kofery tsara ny vava tsy isiany olana mazava tandremo tsara fa misy manara-maso foana nareo amin'ny fihetsika sy rehetra ataonareo ka mitandremo farany tompoko marina fa efatra nainy tato ny aradera kanefa oka lahy hitandrina tsara aza dia matoky azy loatra nafatra mihitsy azy patron be mba anarahana ny fihetsika rehetra sy zavatra ataony rehetra matoky an'lahy amin'izay eny ary voaray tsara zay Ramse fa aza manay ianao ila zao patron be fa azo nitokisana tsara aleo aloha ekena dolo zay lazainy mba hahafahako manaraka tsara ny tantara rehefa matoky tsara mantsy zareo dia tsy ho sarotra amiko ny alalan'ny marina rehetra ato rehefa nandinika nyresaka ny fanaovana isy raka misy ary mademoisellanitra dia resy lahatra fa tena misy aferamaizina tokoa ataony zareo ato marina dolo ny voalazany dadanareo tamiko fa inona mahatonga anao hiteny an'izany misy zavatra tsy karotra ao anga tsy mbola nahita hoe pirofo mazava aloha fa ny teniny tamiko no ilazako an'izany nanafatra tamiko mantsy izy fa misy ny tsy ambaratelo ato dia tandremo ozy izy mba tsy hivoaka zany efa mazava be ne izany fa nilaza tsy nanontaniana ry zareo
Ary ny fahafantarany dadan'izany tsy ambaratelo izany mihitsy izao ny tena antony hitazonany azy ohatr'izao. Ngamba tahorana moka ny sekre rehetra dia ho vaky bararo eo daholo ny afera ratsy natao. Tena marina mihitsy zany ry mademoiselle Lanitra. Lazaiko ianao a. Nitsorondraka misy tamiko mihitsy angeny tsy fahatokisany Andradera Rainao tsony. Za mihitsy azy zao no sainy hoe anara-maso izay rehetra atao Andradera Rainao. Zany very monsieur Mindrika. Raha izay ne zany dia tsy hamela ny dada hiala moramora eto mihitsy ry zareo e. Sa ahoana hozy izy ianao? Tsy tia nakiva mademoiselle Lanitra aloha e. Raha zao tokoa aloha mitoy a. Tsy hafa be le tokoa Radera. Tahaka ny tsara ny zavatra mety iseho sitranga. Aleo hodina tsafaina aloha Radera raha mba nantaitra ilay fanafotony meko azy na tsy. Dia ahoana ity Radera? Ao tsara ve? Ao tsara ve Radera sa manakory? Otry, ary tao tsy mamaly ny arangady. Lozany mandinika ana fotsiny. Raha ny fijeriko azy dia nandaitra ilay fanafody ka. Jereny adala raha tsy mitorororo ohatry ny reny akovo kapoka reny. Radera? Fantatry lahy ve za miresaka an'lahy ty sa ahoany ha? Radera! Zay vao tena very tatety ilay ty ka. Jery fa nontaniko izy ty ivongivon-doha ohatrany tararaka lany atoty. Dia miala tsiny lesy Radera fa tsy maintsy tanterahana ny baiko ny patron be. So azy ala fa nitahinjanahary mba tsy natao ny fanaovana azy toa an'ilay maro. Na izany aza manao teny aloha mahazo Radera. Iny Mindrika fa lasa nivoaka nitondra fiara niaraka amin'ny rakamisy. Fa hoaiza ry zareo reny? Engany mba aritrano ry zareo dia amin'izay amody manatitra ny sakafony dada dia anaraloatra iresaka aminy. Mino fa ho faly tokoa izao izy raha mahafantatra fa zahazahanany ihany aloha ty mpiasa trano ty. Tandremana tsara nefa sao dia misy mahita. Toa hitako misy mpiasa manara-maso ihany mantsy na dia tsy miseho mivantana aza. Na zany aza aleo tairina aingana sady efa vita koa ty ny sakafo. Mila mailo indriry antitra. Eto koa moa misy kamera manara-maso ato. Ndrasy fa hitako ny hevitra. Ohatra misy fil kely izay mifampitohy amin'ireo kamera ireo. Dia iny fil iny aloha ny tsoako. Mazava ho azy fa tsy mandeha intsony ny kamera rehetra amin'izay. Mety rangazy a. Ary aloha sy ndrasany ela intsony fa tonga dia vitaina ny asa. Viva 98.8. Tsy ary totra mbola matory any dady izany. Aleo foazina aingana ka. Dada! Dada! Mifoaza ianao fa hianatra ihany ty tonga ty. Dada! Hatry marina. Ary ohatrany tsy fantany anie za miteny. Jereo fa na dia efa nesoriko aza ny saritafa dia mbola tsy fantany mihitsy a. Andraso ranga odiko tsonoko mafy a. So dia mbola matory kosa ny sainy. Dada hoa! Mbola matory ve ianao izany e? Dada! Hianatra ihany ty.
Iandry tia miresaka aminao ty rea. Dady fa iza moa ianao oe Iandry iza moa ianao fa tsy fantatro anie. Iantra zanakao Iandry ty fa ngasy tadidinao indray za. Marina raha mba fatany mihitsy tsy ireo fa mandaha be mihitsy ny lohany. Sakafo ny ihany no hany. Misy tsy mazava zao ka lera nefa tia mandeha Iandry. Aleo aloha miala eto aingana sao tonga tambiko eo ihany ary ka misy ka tratra eto aleo manaraka indray mitady hevitra. Fa inona ary nahazo any dady totra mivery tadidy izany ny fahitako azy. Mety nisy zavatra menindreo any dada mihitsy angamba matoa tsy mahalala olona ohatran'izao izy. Raha izany izy dia tena olon-dratsy mihitsy reto olo reto. Mila mivonona tsara izany fa tsy ho vita mora ny atom-bola atao. Mba manahoana ary izay ny dian-janako sy misy miendrika any tao tsy nahitana vaovao akory. Ohatra mampitebiteby amihitsy sy zava-misy zao ka raha dery ty efa mampiasa saina ary zareo koa toa ohatra mampiditra olana vaovao indray. Dry fa iza koa ty miandry ty. Marina tsy Iandry mihitsy ty. Allô Iandry ve io? Za mihitsy ty rineny aza taitaitra ianao e. Ahoana moa rehetra ny tsy ho taitaitra? Zao nareo voreko fa inona aloha ny vaovao any? Betsaka ny vaovao rineny ny sorana an'Andriamanitra aloha dia hitanay aty dada. Aza mandefa eritreritra be loatra tsony fa mbola velonay izy tsy lava resaka fa aleo rehefa tonga any izay miresaka tsara. Izay fa veloma ianao rineny mbola betsaka ny zavatra ataonay ka tsy afaka hivalapatra. Marina raha tsy nisy nyresahana akory kalakely iny. Na izany izy nefa salama tsara daholo ny alory zareo dia izay ny tena zava-dehibe. Iny ihany fa na maika azo dia ny ahafantarako ny tena zavatra nitrangany Marina. Za koa ny toa ohatra ny tsindren-daona ambony ihany eto. Ny tsara angamba dia aleo tonena ny saina maneritreritra fa fantatr'Andriamanitra ihany izay mahasoa e. Fa hono Ramose miala tsiny aloha raha somary manontany kely e. Fa momba ninona ny tiany lanontany iny? Momba ny jaradera ihany ka. Maninona ka? Ohatry ny mpamily mantsy ny fahafantarako azy nefa ohatry ny tsy mitondra fiaratsony izy dia hitako mijanona atao tanàna foanako. Fa tsy salama nga izy io? Raha ty koa mba mahita tenenina ka. Zaniko ka zao e. Raha momba ny rahatera ny teny lao fantatra dia somary efa reraka izy ka najanona kely aloha. Tanlahy ihany koa fa somary efa lehibebe izy. Raha ny tena marina koa izy dia tsy nahatokisa patron be tsony izy namatika mipata be izy ka zay ny tsy atokisa mipata azy. Dry tsy azoko fa namadika ona kosa ny rahatera raha misy zao e. Matoa alahy ny raisin'ny ny asa taty dia mino zay fa azo itokisana tsara alahy. Ko dia manavatrafatra ny latsara aloha tandremo so anao ohatry nataony rahatera fa dia ahita raharato koa izay mijoro mpamadika. Marina tokoa aloha izany raha misy zange efa nanome toky anareo e. Aza manany amiko indray aloha raha nareo fa tsika tsy mpamadika izany e. Ka efa manontany moa lahy dia aleo fa zavaiko an'lahy zava-misy na tonga ny rahatera ohatriny io e. Eny ary zay vao tena mazava zany ny antyhitasonan'zareo andrahaterato. Eny tsy mivona loatra amin'le faneritreretina ihany aloha le resaka saingy zao vao tena fantatra ny marina rehetra. Nahagaga koa dia tena ny baradaka tanteraka raha ka misy ary
tsy niambamba akory izy ny tantarany tsy ambaratelo rehetra dia mbola nampitandrina nefa raha ka misy ary nampitahotra mihitsy aza fa tsy vita mora tokoa ny rehefa tezitry patabe fery-tsara ozy izy ny vava zao vao tena mazava fa tena nitombona daholo ireo voalazangaradera tamiko hoe manomboko zao dia tsy maintsy mitady zay pirofo rehetra ilary-mendrika tsy maintsy sakana n'izao asaraty sy abibiana ataon'ny patron be sy ny tariny zao ela ny toratorahany reo ka tsy maintsy avomasonangatra amin'izay rehefa tena matoky anao tanteraka mihitsy eny ringa zany ro monsieur mendrika hitako to tsy misalasala mihitsy izy miantso anao rehefa misy korsa atao any ivelany moramora ihany aloha fa sao dia misy mahino ny resantsika kia ary le balita koa ngeny anarako fa tsy zany monsieur mendrika zany oe etoko moa mialatsiny aloha fa tena tiako tokoa hoe efa zatra koa le vavaka tsy voatana tsoniko zany ve zany aza aleo mitandrina tsara any fa sao dia hitandozy etiko fa zolo ny angaviko anao mba hampeo hitatitra nyreto tanyreto provision ny mpiasa voany vidiana matsy reto ka ho apetraka any an-dakavy daholo ny ndao ary dia misaotra retika lasoa vazivazy re zany zao ny tena antonytondrako anao ty zara aza nisy an'izao mba hahafahantsika miresaka tsara zao ndray ary ny vaovao farany ry mademoiselle anitra ary tena nitombona mihitsy ane zany le resantsika ary monsieur mendrika le hoe ahoana ke tena nitazondry zareo mihitsy zany data sao dia mamoaka ny tsy ambaratelony rehetra fa ny tena zava-tosa ngery monsieur mendrika dia asa na inona ny mendro zareo any data fa ohatrany tsy tonga sainy zany data rehefa resahany ohatra fa inona ny mahatonga anao hiteny an'izany ry mademoiselle anitra tsy tonga saina aona koa ngalo ianao niona taminy ka niona taminy tokoa ary ny resaka sy ny seo tava taminy mihitsy aza zany ve nefa dia tsy fatany mihitsy na dia efa ny tena aza hoe hianitra zanakao ihany eny tia miresaka aminao ty fa ahoana koa ary zany tena tsy azoko mihitsy ary sao dia mba nomendry zalahy zavatra hafa kosa ary izy tena mahagaga nge zany marina manano zany koa ary monsieur mendrika satria nisy fotoana ngaraka misy mihitsy nanatitra ny sakafo ny dada tany anevitrano tany dia mety hoe tamin'izay angamba mety nasiany zavatra na fanafody tokoa le sakafo dia izay voalazako anao izay tena very tadidy tsy mahalala olona mihitsy dada na dia efa nikotrokotroako azy izy dia tsy miverina mihitsy ny fitady diny karaha zany tena mila mandray fepetraingana kitsika satria tena efa sangy mihoatra ny lokosa nge zany zany mihitsy mety hoe tsy ho vonoina mivantana zany raha dera fa nataondry zareo verisaina tanteraka ka zao ry mademoiselle anitra tsy handrasany ela ntsony fa tsy maintsy atao aingana ny action fa raha andrasany ela io dia mety zay ny vitany amin'ny dadanareo eny mety hoe ho lasa dala tanteraka mihitsy aza ka zao ary no ataontsika eno tsara fa mandeha fotoana Viva 98.8. Araka ny voalaza monsieur mendrika zany dia tsy maintsy hivoaka indray ry zareo rehefa aveo amin'izay fotoana izay manana roatra mamoaka ny dada ao tsy maintsy isa nefa ny fifandonana satria mbola eo ireo mpiasa roalahy izay miambina sy manara-maso manomboka eto zany dia tsy maintsy ampiasaina amin'izay ny aiady izay efa nianarana hatramin'izay ena no votana ka tsy maintsy miatrika hatrany farany indriry anitra koa iny fa lasy mendrika singaraka misy
manombo keto izany dia za amin'izay ny tompony sehatra. Voalohany aloha izany dia tsy maintsy atao amin'ilay fanaovana azy ny kamera. Zay, mety tsara izay. Dia avy eo midina moramora maka ny data. Oi marina, tena misy mpiambina kosa io kay. Dia inona atao? Rasy fahitako ny hevitra. Esoriko ty akanjo ambony ity dia mody atsoko. Io fataitra marina. Tonga dia asiako tampoka amin'izao mianahany izao. Inona ty dia matry? Zay fa tena torana marina. Ary aloha tonga dia ararotiko amin'izay. So tonga tampoka eo kory ndi araka mitsy. Tena mbola matory data marina. Aleo raha tonga dia atsanganaingana dia tantanana mivoaka ato ah. Ndao angana ary data sao dia tratretry antsika. Avetsy ianao tantanako dia ndao amin'izay. Mba nanahoana ary izay izy mianaka any? Mihina aloha fa tafavoaka somatsara ihany izay zareo raha araka ireny davitra natao ireny. Mademoiselle anitra koa raha araka ireny fihetsiny ireny dia azo atokisana tsara ka. Tena tovavy mahery ratsaina sy mahery fo tokoa mantsy raha ny fahitako azy iny. Sady izy raha teo koa nianatra haiady, sarotra amin'ny fanehitra amin'izay fahavalo misy ihany. Za indray izany tsy maintsy miaritra manaraka izay zava-miseho eto aloha. Mila marinina tsara ny profo rehetrarehetra. Jereo fa tsy vita manao aferana arangony fotsiny reto fa manao trafika amin'ny fanondranana an'ireo biby sarobidy izay tena harem-pirenena tokoa. Efa mazava be mihitsy zao ka. Aleo atsonaingana ry zalafa sao dia ho tratra oriny eo ka ho lasa daholo ireo aferamaizindreo. Aleo tonga dia tratrarina mbody omby mihitsy rangareo fa tena fahavalo-pirenena. Allô? Allô? Ohatra marina, fa ino zandry zalahy? Olety. Polisy zany tonga izany. Ary aloha tonga dia tairina mizoso dia mitsoka ireo. Aza misy metsika. Ataovy ambony dolo ny tanana. Basy ty atanako ty. Dia efa mitena izay. Fa inona koa ty ataon'ny latily balita? Ambony tanana e. Angamo elaty ka polisy. Tena mpamatika lahy. Tsy ho ataonay vita moro zao ary tsy ho afa-pily lahy. Moramora kely ianao raha ka misy ary tandremy fa raha vao ratsy fihetsika eo nareo tonga dia tifirika avy hatrany. Zao raha ka misy fantatro fa gaga ianao raha nahita ny fihetsika teo. Ka mpazava ny resaka dia aleo ary tonga dia tsoriko aminao fa ny ofisier de polisy miendrika izao manoloana anao zao. Tsy balita araka le fahafantaranao azy. Manomboko zao tsy ho afaka eto tsony nareo raha ka misy fa efa anananay dolo ny profo rehetra. Tsy vaninareo e. Tsaro fa rehefa ela nanaovan-dratsy raha ngaty dia tsy maintsy tratra ihany amin'ny farany Tena tsy diso mihitsy ny ahako mary. Tena polisy tokoa le zalahy ty. Iza tokoa nanapo fa tena vao vitaka tanteraka ny rehetra tamin'ny fiakanjony sy ny fihetsiny. Raha izany dia mety polisy koa izany ilay kara vehivavy mety ny taty. Mody miseho tambahoaka be avy any amin'ny tanàna. Tia voloza marina. Sendra nitapoka tsy mahalelahy. Eny tsy monatra fa dia
tratra zany kanefa na izany aza mbola matoky amin'ny patron-pia mantsy afa tsy amelana iriry izy ka zao le sy nataoviny lahy ao an-tsaina le tsy valary ty fa natratra ny laza ty andro any dia tsaro fa tsy anay krisy velively tsy mahalala amin'ny patron be anay mariny lahy ary zao koa nataovy ao an-tsainy lahy tsy ho afa be la amin'izao zavatra ataony lahy zao lahy fa miomany asa aloha fa dia tratry zao nareo ka dia nareo ny tokony miomana fa miandry anareo mifontsy tsy sitrany zany ty ary zao dia zao ihany koa dia tsy maintsy ho samborona zany patron anareo zany fa fanetry be ny firenena andao zalahy tonga dia todaolo ireo fahavalo-pirenendreo daolo sorana aloha Andriamanitra fa tafavoaka ety ivelantsy ny sakatsakany na zany aza leo aloha tsy mbola andy fa raha tsy diso mantsy dia mbola misy mpiambana ray any ondrasy tokoa fanakaiza tokoa ary fa tsy tazako ery amin'ny vavahady risy ary ohatra ny variana amin'ny lalao finday any izy zany ndrasy fa tsy koko moramora dia tonga dia asiako tampoka avy ety ariana fa rehefa tsy merika mihitsy fa variana tanteraka ndrasoary tena vo tsaratsara tao amin'ny ato ny marina tonga dia nilofika zay ary aleo alaina amin'izay tata fa efa malalaka ny lalana ndao an'izay ry tata fa malalaka ny lalana moa zao le lalana natoro monsieur mendrika tonga dia manaraka moron-drano izy izy tsy manaraka arabe mihitsy aty zany ndao ry dada tena monsieur mendrika ty miantso ty marina allô mademoiselle Anta allô monsieur mendrika za ihany ty efa tafavoaka zao zay ary efa mandeha manaraka an'ilay moron-drano voalazanao io za tsara zany fa zao efa afaka mandeha amin'ny lalana mazava amin'izay nareo mianaka zao fa tsy voatery afinafina ntsony tonga dia mandehana mivantana eny amin'ny komissary amin'ny polisy fa miandra anareo any zay fa mahazo to fa ahoana koa ary zany fangamotsy niaraka tanandraraka misy indray ty monsieur mendrika namonana any amin'ny komissary andray izy miandry anay fa ina koa ny ataony any amin'ny komissary ohatrany tsy mazava koa zany sy sako ny to miasa saina ito aleo arahana ny teniny dia ho hito izy monsieur any Viva 98.8. Tonga ihany marina dia aiza zany no ahitana monsieur mendrika iny tokoa izy fa mivoaka fiany mety efa tazany angamy izay matoy izy ny voaka ay tongonareo mianaka ka mandrosoary aloha tonga dia mipetrapetra mino fa vizany zao nareo tsy dia vizana manao ahoana kory ka le lalana fotsiny manany sarotra kely fa ono ary monsieur mendrika hoe ahoana fa inona moa nataontsika ty amin'ny komissaria ty dia nakaiza koa niaraka misy fa ngamotsy niaraka nareo niaraka tokoa zay ry mademoiselle Anitra saingy efa tonga zao ny fotoana tsy maintsy isarahanay amin'izay
fa ina koariny tia monsieur mendrika io lazaina fa tsy mazava amiko mihitsy. Eny e, mety ho gaga amin'izany resaka ataoko izany angamba ianao nefa miala zatsiny aloha fa somary nanafina zavatra taminao hatramin'izay e. Tonga kosa nefa ry mademoiselle lanitra amin'ny fotoana alalany marina ka ankehitriny dia azavakeo aminao ny zava-misy ny zava-nitranga rehetra. Dia ohatrohatr'izay ry mademoiselle lanitra ny momba izay koa ny antony atongavako eto izao. Kehitriny moa izany dia vita somatsara ny mission ka rehefa pelatanaky dolo izao ny porofo rehetra entina mpangana azy ireo ve ka polisy miafina ianao ty tena tsy napoziko mihitsy. Dia tratram-botiombo mihitsy ana izany ringaraka misy sy ny namany. Tena izay mihitsy ary dia tsy afaka hiala tsony fa le patabe izay tena todonikotrika tamin'ireo aferamaizindreo aloha sisa izao tsy maintsy hoe ho samborinaingana dia aingana mihitsy. Fa ngamotsy hoe avy ety ihany le patron be. Tsy aveto izy akorika. Izay ny filazany raka misy sy ny tariny. Any Antananarivo any no tena fininany. Ka izao hoe tsy hijanony letsika fa tonga dia miakatra avy hatrany. Tsy fantatra mantsy sao dia efa reany zao dia mety hoe afaka hitsoaka andositra izy. Tonga ary dia mimana fa efa misy fiara hitondrantsika eo izao e. Izay ohatr'izany ry neny ny vaovaonisy tany isaorana an'Andriamanitra lehibe fa tonga somatsara eto ihany izay. Ay ve retsika zava-doza toy izany nenanareo tany dia miaiky andry tokoa retsy tamin'izany fiasahina vitandreo izany mena fa nitompoko retsy no nitasy mitantana ny dinareo namaly vavaka tokoa izy satria tsy nitsahatra mivavaka ho anareo foana ny nahandro izany na alina. Ankehitriny dia isaorako lehibe tokoa izy fa nivaliany tokoa ny vavaka izay nataoko. Rehefa raha-pinoana tokoa ry neny ny zavatra atao dia vita foana na dia sarotra aza. Teneniko an'iny tsy vita mora ny zavatra ny ainanay tany. Tantarainy izany ka mora. Fa dada mbola tsy tonga sainy ity izao no tena olana. Dia inona no tokony atao ry neny sa ve tsona dokotera? Jerety izy fa reniko ny torimaso tsy mahatsiaro tena mihitsy. Tsara angamba retsy dia aleo mihitsy mopera no tsoina. Mopera izao ny noko fa afaka nasitrana azy satria tsy aretina tsotra mihitsy izao mahazo azy izao fa asany satana. Tena mety tokoa izany ry neny raha fahitako any dada aloha dia tsy maninona loatra izy eo amin'ny ara-pahasalamany. Le fitadidiana fotsiny no tena tsy ao. Ndrasary fa za mihitsy no any amin'ny mopera ka engavy azy mihitsy mba ho tonga aty an-trano e. Mba manao ondry zay ianao radera efa mba mahatsiaro saina tsara ve? Fa naninona moa zara-bodiny tsy mahatsiaro saina. Mba miorano kely aloha ka tena maina mihitsy izany tendako izany. Andraso ary aloha andraso fa karaha no anao any an-dakozia. Efa mba nanao ahoany dada izay ry neny efa mifonga izy ao? Avy retsy ny lanitra ka tsy takatra. Efa niverina somatsara retsy ny saindra-indria. Maninona tsara ve ry neny? Efa niresaka nga izy ao? Mandeha andreo raha hijery azy eo fa za aloha ndeha haka rano sotroiny. Eny ary aleo ara hijery azy. Voary aika nisy an'izany tantara voalazanao izany anaka. Marina raha nisy tsaroako mihitsy izany ka raha izany ange saika ho very tadidika tsy hahalala ny momba asinarova dia manjanoko tsony mihitsy aho izany. Izany mihitsy ry dada. Tamin'ilay fotoana nahatongavanay tany aloha mbola tonga saina tsara ianao saingy tsy nahalalanay satria nanova endrika sy fitafy izay. Ohatra. Fa nisy fotoana
raha ka misy ny nanatra ny sakafonao tamin'izay dia noho ny apitso gaga raha andeha hakanao fa tsy nahalala olona tsony ianao na dia efa nitonona ny anarako sy ny siotafa aza zany ve anaka dia misaotra anaka raha tsy nisy ianareo sy mientsika inge zany dia efa maty na koa mety ho lasa dala mihitsy tena tsy mba naposiko mahery fotoy izany io zanako veradera lolako ary dia gaga koa raha narefa manamboninahitra polisy koa anety monsieur Mendrity na hinanafina ny tenany tokoa izy ka na izany aza fitaovana fotsiny izy roa tany Andriamanitra no isaorantsika be dehibe jereo koa izao nanasitrana ka nampiverina ny fitadidianao izao tsy tena tamin'ny fomba mahagaga ve mifahasoavany tena marina tokoa zany raboto dia tena isaorana tokoa ny tompo Andriamanitra fa izy le tsy mba manarina dia tamin'ny sarotra indrindra aza ary ohatrany misy mandondonana e zany ndraso hoe jerena ohatray marina ay ve monsieur Mendrika ihany mandrosoa petrapetra e arapaina aloha tonga soa aty aminay dia misaotra betsaka rery mademoiselle Anitra miala tsiny tokoa aloha raha ohatrany tonga tampotampoka fa mba nisy fotoana kely dia tonga nitsidika ka manaona daolina aloha nareo ato zao indrindra moa fa njaradera nanaona tokoa izy zao tena miracle ary monsieur Mendrika zany ve tena sitrana somatsara tata sitrana somatsara hoe njaradera eno tsy azoko inona no mahasitrana azy nentina tany amin'ny dokotera nga tsy ny dokotera kory na nasitrana azy fa mifanahy masina fa nifanahy masina hono zany ry mademoiselle Anitra ndrasy fahatsoka izy mivady dia ry zareo ny anasavanao ay eny ariko dia izany sy zany rery monsieur Mendrika ny zava-nisy tato tena mahagaga tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra dia tena nahagaga tokoa zany izy menakafika ka efa tsara tokoa ve zany ianao io loha ny aradera efa tena mahatsiaro saina tsara zao zany ka dia misaotra betsaka tamin'izay rehetra nataonareo re voary Mendrika eno dia aiza zany zao ry raka misy siny namana izy efa voatazona ny dolo reo ka na le hoe patron be koa zange dia efa voatazona ny koa marina hoe fa mba ohatran'iza loatra ry se zany patron be zany ka na iza zange mbola tsy nahita tavan'izany olona zany mihitsy ao izy ry njaradera eny mbola azo lazaina fa mbola tanora tokoa aloha izy zany monsieur Fenansony zany ny tena anarany eny raha linany alalazy nareo dia ndao nareo hoentiko hijery azy ihany ary dia tena liana ny ahitan'izany olona zany tokoa ary Mendrika tsy tadidinao ka fa olona nahavita nanao ratsy amihitsy ange zany olona zany lazaiko anao aloha fa tsy ataoko vita mora tokoa raha izay nataony tamiko izay hijoroako vavolombelona eo amin'ny fitsarana mihitsy Viva 98.8 ka mandrosoary nareo tsy afaka naminy akinareo fa mitazana fotsiny zany no azotsika atao reo dolo zao ry zareo io lehilahy misy volombava manao akanjo mena io le monsieur Fianoasina lehibe any ndry fa masoko ve rabodo ny mandrosa za kosa ny mbola matory fa misy inona radera inona no mahataitra anao ka tsy hitanao ve io lehibe andry zareo io marina tsy le feny zanaky dadatora zaka io marina inona tsara hoe radera zany ifeno hoe eno matsy anao andraso hoe jereko tsara tena izy tokoa io radera aona tsara hoe rineny le feno sy nakasitraka ny didi-panana ingara fatro ve zany ka zany indrindra anaka izy tokoa io tena tsy napoisiko mihitsy hoe ny zanatra lahako mihitsy ve tena izy no lasa lehibe nyjio la ohatran'izao fa tena ninona loatra re
vareka ilay feno zanaky dadatora zaka rahalahandrainareo ihany ilay feno asiny izay lehibe amin'ny mpanondrana an'ireo biby harem-pirenena sy mpanao trafika narongony e. Na za koa aza mba falalanina mihitsy rinendra vao nafantatra. Zanadralahany dada ihany eny nahavita andreny zava-dozy ireny. Ireo aferamaizina nataony tany aloha tsy misy idirako fa azy ny azy. Le fampijaliana nataony any dada mihitsy ny tena nampalahelo ary tsy andeha ferako kosa aloha iny fa na dia hoe afako azy izy. Aiza kosa ve dia rahalanao zao dia vitanao no nanao anazy ohatran'ireny. Asa na dia inona loatra no mahatonga azy nanao ohatran'ireny. Sa ve ny alahelony tamin'ilay lova be rahafatro e? Tena nahavitana zava-doza mihitsy ty fitiavam-bola makarena be loatra ty raha ohatran'izao ny zava-nitranga. Na dia niavana aza dia verezina tanteraka mihitsy noho ny fitiavan-tena. Tena marina tokoa izany anaka, marina mihitsy. Tsy tsapana tokoa ve fa rehefa diso mirona be loatra amin'io vola makarena io dia na niavana aza lasa anjorom-bala tanteraka. Dia izao raha mahita izao ny satiolana. Mazava tsy azo fenina tsony izao ry dada fa tena valifaty mihitsy izao nataon'ilay feno izao Raha izao zava-doza nataony izao aloha dia tsy miafina tsony fa tena tsy zaka mihitsy ilay didy miafina nataony be rahafatro e. Ny hevitra mantsy izy fa mba ho anisany koa nireny nefa ireny raha nahita ireny ny didy tsy azo ivalozana. Raha ny momba ny lovan'ny be rahafatro indray aloha no nahatonga azy hanao valifaty ohatran'ireny fa ngamo izy fahadisoko raha toa ka voafantina ho anisan'ny mpandova azy e. Tsy afaka nanerezy amin'ny fananany mihitsy izy irery ihany ny tompotra fity amin'izay tiany handova azy. Na izany aza nahavako azy izy dia diso tafahoatra kosa ny nataony ka io izy mba handray ny valinasany e. Saonozy nareo. Misaotra indrindra tamin'izay vitanao rehetra rehetra efa mendrika. Isaorana tokoa ianao satria raha tsy nisy anao tokoa ngamba dia inona mety hitranga indrindra moa fa hidada. Tsisy isaorana re zany adidy tsy maintsy nataoko re indrindra hoe amampinamana anay saradera rainao. Tsoroko aminao aloha fa raha tsy nisy an'iny resaka hoe lovan'nga be iny tsy ho tratra ohatr'izao ireo mpanao ratsy ireo. Dia soa aloha fa mba nisy tratra nefa mbola betsaka koa ny asa miandry indrindra moa zany ho anay mpitandro ny filaminana Marina tokoa aloha zany e. Mankahery anareo rery monsieur mendrika havita be eo amin'ny asa famongorana amin'ny fanetro be ny firenena. Fa ngamo izay mpitandro ny filaminana ihany izy ity fa tsy ikarehetra mihitsy ny tompona ndraiky teto amin'ny firenentsika ity nge. Milatsika tokoa ny firenena ary mademoiselle anitra indrindra moa teny ilaina mihitsy ny tovavy mahery fohatranao zao. Raha ny hevitro manokana aloha tena mila tovavy mahery fohatranao zao mihitsy nge zay e. Dia mirary sy maneranao koa mba anara-dianay re sa tsy mba tianao kosa ve zany? Miankina amin'ny anjara daholo ny fiainana ary monsieur mendrika. Raha sitraky ny ao ambony moa ny hahatanteraka an'izany dia aza manay ianao fa vonina tokoa e.
Viva Radio nanolotra ho anao teo Lovanjabe. Tantara nosoratany Airbazezo. Novelomin'ny Wizra Belsoa, Soa Faniry, Falimanana, Sinezy ary Fetropelina. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Pak Sarano Arvony. Lovanjabe. Fizarana faharoa, tantara no toto sainy maningotra.